Alleloia. Amin'ny fifania lehibe indray ry havana malala no iarabanantsika amin'izao fotoanany izao. De fifaliana lehibe ho andray no miarabanao tratran'izao androandroany zao a. De tonga soamantsara eto indray a ifampahery a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiombenana zay rano fandaran'ny ramoka izao a. De ny Aki radio a, de ny mpikambana tanatin'ny vavaka fiombenana ary ny gropy a zay maresy izay miaraka aminay isan'andro a manototosana izao fandarana zao. De ny fiadanan'ny tompony a ho amintsika tsirairay avy ary de miarabanao manokana raha tonga eto ianao androany a tsy maty fo amanaina nitarihan'Andriamanitra nalovan'Andriamanitra reto amin'ny tontolo andro iny a lay fahasoavana ao anao mihitsy zany hoe nivoaka ny trano ianao tafaverina soamantsara amin'ny ankoranao androany a de voninahitra ao an'Andriamanitra ka de miraba antsika rehetrarehetra raha androany no vao tonga miaraka aminay eto de aza mihafahafa ary te tena mihitsy hoe miarabanao tonga soamantsara eto a tsy kisendrasendra ny ahatongavanao eto fa misy lalana tian'Andriamanitra ho alehanao indray manomboka eto a de mivilia kely aloha a mijery ilay fahitana araka ny tamin'ny andron'ny Mosesy a fa misy programan'Andriamanitra tiany atao eo amin'ny fiainanao. Koa de mahay reza raha androany vao tonga eto de aza mihafahafa mihitsy ianao miaraka aminay eto a. Aza mihafahafa miditra anaty commentaire any a. Ataovana efa paquet foana ianao ohatran'ireo ankizy rehetrarehetra efa paquet tahaka andry anam-pahaviaina zay niditra voalohany teto androany tahiny tompo manokana anam-pahaviaina fahasoavan'Andriamanitra ne ho aminao manokana de tahiny tompo a ianao sy zay rehetra mahakasika anao. Tahiny tompo anabavy Erika, Emile Lovely, Bert Sava, Tojo Mikael, Misfit, Itozy Raonso, de ao ihany koa ry tandrotany izy zany a Itody Raonso zao ny hitako farany de Tsiry Amboaramiel artisanat de Madagascar de Melovlitina Mami Rodine Andoandry Kadaka Malala Tina Rakotoarzaka Marijo Erika de artisanat de Madagascar ilay nababitsika lala Naël Marijo Tongasoa Verselinasy Fity Angela Io Koda Leoni Mami Tina Rakotoarzaka Soameva Berta Angela tahiny Jesosy tsika i Mampionina de ao ihany koa ry kotre kamaradin'i Jesosy sehona voninahitr'Andriamanitra be mihitsy taorina fitondrana vavaka mahaly. Alleloia. Nambiny Tsomakirinina Mamy Sirandry tahiny Jesosy a faly be mahitanao eto raha nabavy Mamy Sirandry a de tahiny tompo ihany koa Andrenia Suzelle Becky Rolande de ao ihany koa Eliana efa narabaiko tany amin'ny voalohany izy niditra voalohany teto Ajaska Patitsy Rasoelina Natalie Jonathan Aingonirina Natalie Tongasoa tahiny tompotsika rehetrarehetra matoky sy mino fa mahery tsara tolonday tsika tsirairay avy a de maretatra amin'ny farany adin'ilay sasany hoe ny raha tsika maly adin-droa sasany satria maro de maro ny fangataham-bavaka maly a de mahafinaritra moa ny soratsika an'Andriamanitra fa maro sady taminareo no nahazo valim-bavaka taorina fitondranam-bavaka ao misy olona aminareo voan'ny tandimerina nentinam-bavaka de minitra taorina ny fitondranam-bavaka de sitrana tsy hita intsony ny tandimerina misy tamin'ny misy teto olona jeroko avimbela aminao misy olona efa tena ambavahoana fahafatesana maly ray-mpianakaviana ambavahoana ny fahafatesana zay ary nijery an'ilay sary tena hoe zao hoe tsy efa olona efa hafahafa nentina vavaka teto zany maly a raha hitanao ny sarin'izany amin'izao fotoana izao de gaga aloha io hoe ny olona nendrasana saika andosany fahafatesana maly ianao zara tiana tenenina hoe mamaly vavaka Andriamanitra mamaly vavaka Andriamanitra ary teteny aminao hoe aza ataonao ambany zavatra ny valim-bavaka fa nomeza voninahitra an'Andriamanitra indray ka zao raha pisitsika anatanteraka fotoana anankiray hankasitrahantsika an'Andriamanitra de zao sahady a mialohan'ny hitondratsika am-bavaka ny fotoana zay rahantsika ny anabavitsika Lina artisanat de Madagascar izy nitondra vavaka fanombohana de hoe hitanao sady hoe
tsy tena akory hoe aloana hitanao tsy tonga androany toy zay tsy tonga rapitso a fa tongava androany a de tongava rapitso aleloia de andao ampandrotsika navavitsika lina izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany a fa miaraba ny amboarantsika aloha de miaraba ny rolia anisa nambinitsora zana monika tahiny jesosy a isika tsirairay avy aleloia de tongava sady rapitso a entaniny namana mba ento mijereto ny vadinareo rapitso fitifirija tahiny jesosy a doratsika ivavaka hitondra mavaka ny fotoana miaraka amin'ny anabavitsika lina izay tsy izy afa zanaky ranabavy raha antanirina malisalina zay efa hiditra tsy ho elo koa rehefa avy eo a andao ary ivavakytsika metraka ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra teny tompo ary ranabavy lina anao ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompo indray tsika menakavy manaraka izao vavaka fiambenana izao dia manasa antsika rehetra hiary vavaka indray ary. Ry Jehovah Ray Masina tsara indrindra, Andriamanitra fitiavana ianao, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reto izahay Jesosy, miara-mitera sy mankalaza anao, amin'ny voninahitra anao indray no izao fahasoavan-dehibe izay mbola omenao anay dia mahatafavory anay eto amin'ity fotoana ity izao. Tena zava-dehibe ho anay tokoa Jesosy no miara-mivondrona satria isan'andro ianao dia manana hafatra ampitaina aminay ary dia misaotra anao izahay fa dia niraisinao an-tanana ny tontolo andronay tsirairay avy. Na teny an-dalana, na tany am-piasana, na tany am-pianarana, aiza n'aiza ny isanay dia isaoranay anao fa nandray tanana ny fiainanay ianao. Tanterahanao mandrakariva ny teninao manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako tiako ao ditiko ihany. Koa misaotra anao Jesosy io nanampy anay ka dia mbola mahatonga anay eto amin'izao fotoana izao. Misaotra ihany koa fanamasina tamin'ny asanao, tamin'ny fanampianao, tamin'ny tolotsaina, tamin'ny fampahirezana nandritra ny tontolo andronay ity. Ary dia mbola mangataka izany fanamasinao izany izay Jesosy malalo hirotsaka aminay amin'izao fotoana izao alohan'ny hanombohanay izao fiarahana amin'ny vavaka izao. Olombelona tsy tanteraka izay Jesosy io, fantatrao tsara ny fahalemenay, ny tsy fahatanteranay tsirairay avy ka dia mangataka ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy aminao izay reto. Mangataka ihany koa mitsodraninao ary fa manana hafatra ampitaina aminay ianao koa izay rehetra manana anjara amin'ity fotoana aniotiany na i pastera melabelatra ny toriteny izany na ny vavaka ho an'ny firenena izany dia ianao ny nandray tanana feno fanamasina hirotsaka aminay. Ianao Jesosy malala andray tanana feno izao vavaka iranay manao izao ary ny fanamasinao anao ka hirotsaka amin'ny tsirairay avy mba teny ho tafita aminay ny hafatra izay tianao ampitaina aminay indray amin'izao fotoana izao. Dia ireo izay namany any an-dalana naiza naiza ka maniry hanatrika izao fotoana izao Jesosy mangataka aminao mba tantanao sy fimbinao ny dian'izy ireo ka mba hatratra ho tafaraka aminay aheno ny hafatrao ihany koa. Tsy adininay mametraka ny connexion sy reto fitaovana rehetra ampiasaina ahafahana manatanteraka izany izay apetraka fiainam-pialatananao ihany koa dia angatahana tsodraninao mba ho tantaninao izany tompo. Dia misaotra Jesosy malala tamin'ny fiainonao ny vavakay ary amin'ny anaranao mahavonjy no angatahana feno hanaovana izao vavaka izao. Misaotra ny vavaka raha io. Amen. Nathalie Tongasoa Tahiny. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 8 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Mamie. Le verset que nous allons lire se trouve dans Marc chapitre 1 versets 40 à 42. Marc chapitre 1 versets 40 à 42. Au nom de Jésus, un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié.
Amen. Voici les écritures en italique. Au nom de Jésus, guérison d'un lépreux. Donc c'est là que Jésus a guéri un homme qui avait la lèpre. Sœur Mamie avait fait un témoignage pendant son sermon. Avant, elle était tout le temps malade. Elle avait souvent mal à la tête, mal au ventre, mal aux dents. Et depuis 2010, son col lui grattait tout le temps et elle ne se sentait jamais à l'aise. Elle n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'elle a cherché des médicaments pour la guérir, mais ça n'a pas marché. Mais quand elle a cherché Jésus, quand elle s'est agenouillée devant lui pour lui demander de l'aide, comme l'a fait le lépreux, elle a été guérie. Toi aussi, agenouille-toi devant Jésus pour demander de l'aide. Le lépreux, il avait la lèpre, mais il pouvait encore s'agenouiller. La lèpre ne l'a pas empêché de s'agenouiller, et c'est grâce à ça qu'il a été guéri. S'agenouiller aussi, c'est un signe d'humilité. Et quand tu pries, quand tu demandes de l'aide à Jésus, demande-le lui sagement, demande-le lui poliment et doucement, parce que c'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Et c'est ça qui va faire que Dieu va volontiers te guérir, comme il a fait avec ce lépreux dans le verset 42. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Nous aussi nous aimerions recevoir la réponse à nos prières tout de suite, comme ce lépreux. Nous aimerions être guéris tout de suite. Mais il y a un inconvénient à ça. Parce que quand on reçoit la réponse à nos prières tout de suite après qu'on ait demandé de l'aide à Jésus, on s'en va facilement, on part et on continue à faire notre vie comme avant. Souvent les gens, quand Dieu répond à leur prière, ils l'oublient facilement. Dans le verset 43 à 45, nous allons lire au nom de Jésus. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Jésus a dit à cet homme de ne rien dire de tout ça à personne. Mais l'homme, il a fait tout le contraire. Ce n'est pas mauvais de témoigner des miracles que Jésus a fait dans notre vie. Quand Jésus a délivré un homme possédé, il lui a dit de raconter tout ça à tout le monde, à ses proches. Mais ici, Jésus a dit de ne pas le dire. Jésus a dit à cet homme de ne rien raconter à personne. Quand Jésus il a guéri les 10 lèpres, il n'était pas guéri tout de suite. Jésus leur a d'abord donné un commandement, c'est-à-dire d'aller voir les sacrificateurs, et c'est que quand ils ont obéi, c'est que quand ils étaient en route qu'ils ont été guéris. Donc toi, quand ça prend encore du temps, le fait que tu reçoives la réponse à ta prière, si ça prend encore du temps, c'est bien parce que c'est une occasion pour Dieu de te demander de respecter ses commandements pour que tu puisses recevoir. Et c'est une occasion pour Dieu de t'enseigner pendant ce temps en attendant la réponse à ta prière. Mais ne t'inquiète pas, tu auras ta réponse à ta prière tôt ou tard, tu auras ta guérison. Mais obéis au commandement de Dieu. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 8 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse.
Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra misaotra betsaka ny ranabavintsika lina mitondram-bavaka ny fandarana matsiro kalma tsara sady mahafinaritra tsara mirehatra tsara ny vavaka. Isaorana ranabavy lina Andriamanitra ane amaly fity, Andriamanitra ane hitahany fiainanao dia amaly fity ihany koa satria zava-dehibe ny asan'Andriamanitra ary resaka an'izany misy moa tsika rehefa avy eo dia mahereza isika tsirairay avy fa misy valiny ireny fa tsy avelan'Andriamanitra very maina fotsiny. Koa dia mankasitraka dia mitaza soamantsara ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto. Misaotra betsaka ny fitikotsika tamin'ny famontenana ny toriteny dia misaotra betsaka foana fa ilaina fity le izy zay tena resy lahatra hoe ilaina le famontinana ary ataonao tsara koa le izy dia misaotra indrindra dia Andriamanitra ane ampitombo foana ny fity dia anampy anao foana amin'izay rehetra ataonao. Dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra misaotra anareo koa mankasitraka andry zareo satria mampahery andry zareo iray fampaherezana ataonareo ireny mahatonga andry zareo te handroso foana ihany koa. Koa dia tahiny Jesosy ary isika tsirairay avy hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Mialohan'ny ten'Andriamanitra aloha filazan-draharaha kely rapitsika hiavaka kely ny fotoanantsika rapitso hiavaka ary afinaritra. Isaky ny faraparan'ny taona ohatr'izao dia ilaina manao jeritodika. Alleloia. Ary rehefa manao jeritodika dia inona no vokatra, inona ny zavatra raha manao bilan ny sosiete rehefa faran'ny taona hoe maty antoka ve sa nahazo tombony nanao ahoana ny taona manontolo nanao ny exercice dia antsika koa mba mahanao jeritodika tamin'ny fiarahantsika tamin'Andriamanitra tamin'ny 2021 iny dia rapitsika hisaotra an'Andriamanitra. Ny antsika rehefa tsika mialoha tsika tsy andro hoe vita mihitsy ny faran'ny taona fa zao tsika dia efa hisaotra an'Andriamanitra taka ny fanaontsika isan-taona ihany tsy hoe zao tsika mantsy voanao izy ity efa fataontsika ihany izy ity fa rapitso misy aminareo betsaka aminareo izay vao miaraka aminay eto dia ankasitraka an'Andriamanitra tsika rapitso ary fijona vavolombelona nareo rapitso misy toriteny ankiry eto rapitso tambatra eto ny vavaka fiambelona sy ny misandrata rapitso tsy misy misandrata rapitso hariva taka ny mahazatra amin'ny fito fa rapitso kosa dia hitambatra eto ny fandarana anankiroa hatramin'ny sasakalina tsika rapitso eto. Alleloia. Ataovy misimisy ny kafe dia tsy mahita tory dia asao ramose na asao madama raha ianao rery mijery eto dia mba asao ramose rapitso. Raha madama rery mijery eto dia asao ramose rapitso. Raha ramose rery eto dia mba asao madama rapitso. Andao tsika mba tsy hijery film fa ndao mba hijery fandarana fafinaritra be rapitso. Zay dia tahiny tompo ary tsika tsirairay avy azadino ny vandro. Azadino ny vandro hozy izy ny aina mahintso. Le vandro mbola voavasany ireny mihitsy le misy akorany mihitsy izay avarianao ramose. Alleloia. Tahiny tompo ary tsika toriteny akira fankasitrahana izany hitondra ten'Andriamanitra eto rapitso dia matoka fa ho avy eto ianao. Alleloia. Matoky koa fa ianao koa ankasitraka. Raha misy aminareo ireo manana fijona vavolombelona manao lasesina mihitsy izy someva rapitso mba hiomanany rapitso variana iana vandro fotsiny ve le izy. Dia raha ohatra ianao manana anjara ihany koa amin'izany hoe ny zatra tsapanao mba te hame voninahitra an'Andriamanitra aza misasara mandefa mesazy amiko alefasiko clip vocal ozy ianao hoe ampiseho ny sariko dia alefaso ny sarinao dia apotra ozy ianao hoe aza nasaina rapitso anniversaire an'izy rapitso Naël dia aza adino fa nareo koa afaka mandefa nareo manana fijona vavolombelona nareo fankasitrahana tadidio fa araka le titre nataoko androany tamin'ny publication iny dia izao io
tsy voatery ianao de tsy maintsy ijoro vavolombelona de tsy maintsy voatery ijoro vavolombelona tsy voatery afaka tsy mijoro vavolombelona mihitsy fa tadidio tenin'Andriamanitra ty fa n'Andriamanitra zay manome voninahitra azy de omeny voninahitra ary zao sady de efa tenanareo rehetrarehetra ianareo rehetra amin'ny voninahitra n'Andriamanitra reo rapitso de miomana sahady nahazo zavatra ianao tamin'Andriamanitra de nijoro vavolombelona ame voninahitra azy de omany sahady indray ny tsy ananao ny falimbavaka manaraka sy ny fahasoavana manaraka alleloia raha ohatra mino ny anto manokana ozy nareo zay tsy aza tenenina ny anarana tsisy olana mihitsy zany tsy de zay koa ny zava-dehibe fa le hoe ny asa teo amin'ny fiainanao ve Andriamanitra ianao Andriamanitra mahafantatranao ny tokantrano tsirairay avy any afaka mandefa mesazy ianao de teneny hoe précise hoe ny anarako aza tononona rahalarado de tsy tononiko ianao anniversaire mampionona rapitso misaotra Naël tadidiny Naël rapitso anniversaire le vatanay afaka ora vitsivitsy afaka adiny roa alleloia de misaotra anao de afaka alefanareo MP1 azonareo atao video azonareo atao audio azonareo atao soratra hoe soratana de za mamaky an'le izy fa fomba avokoa rehefa atsika manome voninahitra n'Andriamanitra alleloia zay mivady tamin'ny herintaona ohatr' zao tao anatin'io fotoana io de rehefa vita ny antsika teto de zay mivady rery nanao alim-bavaka ihany koa zay mba tsy niaraka taminareo naninona nanome voninahitra Andriamanitra afinaritra ny fotoana antsika rapitso tongava mahereza sahady avatrantsika de hitra amin'ny ten'Andriamanitra androany nitondra ten'Andriamanitra eto mba manaovinareo ohatra nyity olona ity halleloia voaterabao izy fa komaly fa melohan'ny andehanana any an'hôpitaly ozy nareo pastero alefako meloha ny toriteny ozy izy halleloia ary eny toritenin'olona eo ampietsehan-jazy nareo androany de tsy zany fa raha nabavikadaka malala melohan'ny andehanana any amin'ny hôpitaly de mivitainy aloha ny toriteniny tsy hoe satria bedy raha vao tsy mavita tsy zany fa lehibe ao anatiny ny fanaovana asan'Andriamanitra de tsy nataony sakana ninina ary de ora maromaro taorinan'izay de fantatsika fa efa nahazo zazakely izy halleloia mbola fijona vavolombelona ngeza be koa zany fa ho avy ny fotoana hijona vavolombelona momban'izany efa somary nyteneniny kely tete moa zany ka de andao atsika ny tenin'Andriamanitra raha misy mbola tsy voarabako fotsiny Suzel izy koa mbola tsy voarabako teo razana Monika de efa narabaiko torina maty narakotoary zaka efa narabaiko itody rahony soa aingolerina efa narabaiko ndao ary soameva efa narabaiko ndao ary antoritentsika de menofinahitra ary isika tsirairay avy tanahiny tompo raha napavy kadaka anao ny fitenenana tainy tompo pastera de tainy tompo tsika rehetra rehefa malala natratra zao vavaka fiambenana amin'ny tsy arivitisa indray de faly ny telako izarany tenin'Andriamanitra amintsika eto zany de ho hitantsika ao amin'ny Lioka toko 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 Lioka toko 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 rehefa hitantsika zany rehefa malala de ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry ao ambony ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany ny amin'ny fandeferana sy ny finoana ary ny fanetretena aroy Jesosy tamin'ny mpianana tsy maintsy ho avy ny fahatafintoinana nefa lozany izay olona mahatonga izany aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny ka tsy hipenan-dranomasina izy toy izay ahatafintoina na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza mitandrema ianareo fa raha manota ny raha lainao dia teneny mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamela ny elona ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho dia mamela ny elona aroy ny apôstôly tamin'ny tompo ampitomboy ny finoanay fa hoy ny tompo raha manana finoana dia ohatra ny voatsinapy iray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny voarihazo io hoe miongota ary aoka ambolena any anatin'ny ranomasina dia naiky ianareo izy ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na mianjonja ka rehefa tonga avy aty an-tsaha ilay mpanompo dia anao aminy hoe avy afaingana ka mipetraha ihinana fa tsy ilaza aminy kosa va izy
manamboara izay isakafoako ary misikina ka manompo ahy ambaram-pihinanako sy sotroako. Fa rehefa vita izany dia efa mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nandidiana. Dia tahaka izany koa ianareo. Rehefa vitanareo izany rehetra nididiananareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa zahay, ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Amen. Eto Jesosy rehefa malala dia mananatra mampianatra ny mpianany ny amin'ny fandeferana sy ny finoana ary ny fanetsetena. Raha jerevana amin'izao fiainantsika zao rehefa malala, ny fandeferana dia tena zavatra sarotra amintsika olombelona. Sarotra amintsika ny fandeferana rehefa malala satria tsika dia tia tena tsy afaka mandefitra tsika satria tsy tiantsika zany hoe zao no resy. Raha hoe rehefa mandefitra za dia lasa zany resy. Izany zavatra zany rehefa malala dia tsy tiantsika. Ary zany zavatra ny fandeferana rehefa malala dia matetika tena zavatra hoe tena mora tokoa miteny anazy rehefa mandefera. Tena zavatra mora fa ny mampiatra azy amin'ny fiainantsika rehefa tena tsy haintsika. Ary zany dia hitantsika ao amin'ny tokantrano ara-panambadiana, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny namana, na ao am-piasana aza riavana, dia hitantsika disadisa matetika ary mahatonga ny fiadiana, mahatonga ny tsy fampitenena satria tsisy ny fandeferana. Rehefa tsy mifandefitra ny olona rehefa malala dia inona ny fiafarana? Dia tsy mifampiteny, dia miady dia miady, dia tsy mifanaraka, dia tsy mifampiteny tsony ny mpianadahy, ny mpiravavy. Ary izany zavatra izany rehefa malala dia tena misy amin'ny fiainantsika. Nefa eto Jesosy rehefa dia miteny hoe raha manota aminao ny rahalainao ka mifony izy dia raiso izy. Tsy maninona rehefa malala na dia hoe diso aza tena rehefa malala dia aleo mandefitra. Na dia hoe marina azafady, na dia hoe marina aza ny tena rehefa malala dia ireo mandefitra satria ny fandeferana ny zava-dehibe mba tsy hitombosan'ny ady, mba tsy hitariny ny ady lavabe, mba hoe mba lasa hoe tsy miady amin'ny namana, tsy miady amin'ny fianakaviana riavana. Fa zany ny zavatra ilain'Andriamanitra riavana. Matetika ao an-tokantrano rehefa malala, na ao am-pivady zany ohatra misy ny famaliana, ohatra ny hoe misy na dia fifankalozan-kevitra aza dia efa mampiady satria ny ray teo marina dia ny ray teo marina, tsisy teo diso riavana ary tsisy ny fandeferina riavana. Tadidiko tamin'izay mbola kely riavana malala dia tamin'izay riavana malala zay mbola kely tsy haiko eo amin'ny 12 taona dia zavatra mba tadidiko tamin'ny mpitondra fivavahananay rehefa malala tamin'izany, resaka momba ny fandeferana hoe ampivady. Rehefa ozy io mpitondra fivavahananay io rehefa malala hoe rehefa miady dia zao ny mba ohatra hoe misy olona mivady miady zany dia mba tsy hitariny le ady lasa lavitra be. Dia rehefa dia asio rano ny vavanao, fenoy rano ny vavanao amin'izay ianao lasa tsy voatafotoina dia avelao eo ny vadinao iresaka foana eo izy. Ka rehefa reraka izy dia manginao azy, anao moa miaraka amin'ny rano anatin'ny vavanao dia voatery tsy afaka miteny dia lasa hoe manginao azy dia lasa vita ho azy ny ady. Dia zany mba zavatra tadidiko rehefa malala hoe amin'izay tsy mitatra zany ny ady. Ndray moa feno rano ny vava, ndray moa miteny, dia rehefa reraka moa izy dia tsy hijanona ihany. Dia izay rehefa malala. Eto koa rehefa malala ny ohatra raika ny tenin' Jesosy eto koa rehefa malala dia hoe manana finoana. Ny finoana rehefa malala dia ilaintsika tokoa satria na inona ataonao na misy zavatra ataonao rehefa malala raha tsisy finoana anao dia tsy ho tanteraka aminao zany. Ohatra ny meko rehefa malala, ohatra ny hoe mangata-bavaka amin'Andriamanitra ianao riavana, nefa ianao riavana tsy manam-pinoana akory, ahoana moa no tanteraka aminao zany? Dia miteny ianao hoe hanome an'Andriamanitra ianao hoe tsy nivaly aminao ilay vavaka. Tsy riavana, raha tsy manam-pinoana ianao dia tsy ho tanteraka aminao zany na dia hivavaka manakory aza ianao riavana malala. Fa hoy ato hoe tenin' Jesosy miteny eto hoe manana finoana. Zavatra telo ny tenin'Andriamanitra eto riavana malala: manana finoana, mandefera, ary indrindra koa riavana malala ny fanetsetena.
eto ny tenin' Jesosy dia mazava ry havana manetsy tena. Dia izy amintsika moa ry havana malala sarotra be amintsika ilay izany hoe manetsy tena izany amintsika olombelona, satria tsika tsy te hiseho ry havana. Sarotra be amintsika izany hoe tsy teny hoe zaho izany, nefa dia Jesosy eto ny teny hoe manetsy tena. Ary raha tsy manetsy tena tsika ry havana malala dia tsy hiditra anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy, satria izany zavatra izany dia zavatra tena eo amin'ny ilayntsika eo amin'ny fiainantsika ry havana. Tsy voatery akory ianao ry havana malala miseho vao hitan'Andriamanitra. Raha misy zavatra ataonao ohatra ny ry havana, ohatra ianao manampy olona ianao ohatra ny ry havana, ohatra hoe misy olona izany ampianao na namanao izany, tsy voatery hiseho ianao hoe ianao nanampy an'iny olona iny. Andriamanitra mahitanao ry havana. Tsy voatery ianao hoe zaty, hitan'Andriamanitra foana ianao ry havana malala. Rehefa manao zavatra ianao tsy voaterinao hoe tsy maintsy hoe hitan'olona rehetra ao amin'ny réseaux sociaux ohatra ny zavatra ataonao. Ohatra ianao nandeha nanampy mahantra ohatra na me zavatra ny namanao ianao dia andeha asehonao amin'ny réseaux sociaux, zany nanome an'iny natonga an'iny ohatr'izao, na za avy tamiko natonga an'io tafita ohatr'izany, avy tamiko natonga an'izy ny sakafo. Tsy mety ry havana. Na dia tsy asehonao amin'ny olona zany ry havana malala, fa Andriamanitra no tena zava-dehibe, ary hitan'Andriamanitra izay ataonao, izay soa ataonao. Ka tsika ry havana dia miteny Jesosy eto ry havana malala, manana fahendrena, manana fahandeferana, manana finoana, ary manana fanetsetena. Zavatra telo miaraka ry havana. Aza manandra-tena ry havana malala fa tena tsy mety. Manana fahandeferana ry havana, manana finoana, manana fanetsetena ry havana. Izany hoe fananjatan-tena izany ry havana dia tsy mahasoa antsika. Tsy mahasoa antsika izany hoe miseho izany ry havana. Satria tsika raha tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra misy. Ka mananatra anareo za ry havana malala. Rehefa misy zavatra ataonareo ry havana dia ataovy amin'ny fonareo. Andeferina fa misy olona miady aminareo ry havana malala. Azandrasana efa lasa ny olona, efa tsy ety ambonin'ny tany intsony vao manenina hoe tahak'izay. Mandefera ry havana, satria ny fandeferina ny zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mandefitra sika ry havana dia tsisy ny disadisa ry havana, tsisy ny ady, milamina ny fiainana, ary mahita zava-soa amin'Andriamanitra foana atsika. Fa Andriamanitra ry havana malala dia tiantsika Andriamanitra, mananatra atsika foana izy, tsy tiany tsika ho very ry havana. Ka izany mahatonga ny Andriamanitra miteny eto hoe mandefera. Jesosy ry havana nandefitra tamintsika, namoy ny ainy izy noho ny atsika. Noho ny fahotantsika dia namoy ny ainy Jesosy noho ny amintsika ry havana malala. Dia atsika samby atsika indray ve ry havana malala tsy fandefitra. Ary rehefa kinitsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika ry havana malala, dia tsisy zavatra tsy ho tanteraka. Na ny fandeferina izany, rehefa mivavaka atsika ry havana, na ny fandeferina izany ry havana malala, dia tonga ho azy ny fanetsetena ry havana malala, ny finoana ry havana malala. Mila manampy an'Andriamanitra atsika ry havana malala. Satria na dia tenako miteny aminareo izany ry havana, dia mba mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Manota taloha, manota, tsy mandefitra, bevava, fankinina amin'Andriamanitra ry havana. Dia hitako hoe tena hoe hafa ihany izany hoe miaraka amin'ny Jesosy izany. Hafa ihany miaraka amin'ny Jesosy satria manana fandeferina ianao. Raha misy olona manana tena manambava ry havana malala dia izany tenako ry havana. Ary tena tsy tiako misy izany hoe resy izany. Tsy hoe resy izany ry havana malala, za indray tsy hoe tia miady amin'olona, fa hoe za izany rehefa ohatra hoe misy olona miresaka ka za tiako foana hoe izany ny farany teny ry havana. Nefa izany rehetra izany ry havana rehefa mivavaka dia tena esorin'i Jesosy. Tena hitanao hoe tsisy an'izany intsony hoe mahafaka mandefitra. Tena hoe mahafaka malemy fanahy eo amin'Andriamanitra ry havana, na eo amin'ny mpiara-monina izany ry havana, na amin'ny ara-panambadiana, na amin'ina ry havana misy ny mandefitra. Ka eto ry havana malala dia mbola miteny antsika tsirairay hoe ary manentana atsika ry havana. Aza atao ela intsony ry havana satria mandalo izao fiainantsika izao. Hitantsika izao amin'izao fotoana izao ry havana, maro ny zava-miseho. Ka eto Andriamanitra dia miteny hoe
manana fandeferana, manana finoana ary manetretena. Aza atao tara loatra rehefa malala manentana antsika za rehefa malala. Tanterao ny tenin'i Jesosy rehefa malala fa hitanareo ny zava-tsoa rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa hitanareo fa manaraka ny tenin'Andriamanitra riavana dia tena hitanareo fa tena zava-baovao, zavatra vaovao miaina aminareo, zavatra mahafinaritra. Hafa ihany miaraka amin'i Jesosy riavana. Aza variana riavana malala. Ka izay mbola misy, mbola variana na mbola misalasala, aza atao ela loatra riavana. Mandefera riavana raha misy olona miady aminao riavana, tsy maninona riavana, manana fandeferana. Manetsetena, tsisy dikany riavana malala no mananja tena. Ka izany teny foy izany riavana malala no entiko toriana teto amintsika amin'ity hariva ity dia misaotra an'Andriamanitra riavana, dia misaotra antsika rehetra manaraka ny tenin'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Alleluia. Misaotra azy tsika, isaotra antsika an'Andriamanitra ny asa izay nataony anabavintsika. Mankasitraka indrindra ranabavy Kadaka ny amin'ny asan'Andriamanitra. Toriteny mahafinaritra sady mampianatra, fampianarana mahafinaritra kely ary tokony, alleluia, tokony ataontsika tokoa zany ary misaotra anao be dia be satria nampaheranay teto indray ianao ary araka ny teniko teo ianao efa anatin'ny mavesatra kely tamin'izany efa tena mety jaza fa mbola vitanao no nampaheranay teto ka dia misaotra ranabavy Kadaka. Andriamanitra ny hamaly fitianao, dia Andriamanitra ny hikarakara anao, dia izay irian'ny fonao mihitsy no ataony. Alleluia. Izay irian'ny fonao ho ataon'Andriamanitra. Koa dia tahian'ny Tompo dia mahereza izany anabavinay izany, dia Jesosy omba ny sy hitantananao. Alleluia. Mizara telo ty toriteny ity. Alleluia. Ny voalohany raha ty toriten'ilay nivakiny ranabavintsika teo Luka 7:12 ty ny andininy voalohany hatramin'ny 10 io dia mizara zavatra telo ngezabe no zavatra lazainy. Ny voalohany dia ny amin'ny fandeferana sy ny fifamelana. Mahafinaritra be mihitsy n'ilay ohatra kely teneniny teo dia mba raisintsika izany. Alleluia. Dia vao misy mitady hifamaly ao an-trano dia vonoina rano amin'ny vera. Ka ao an-tranonareo zao misy anankiray tokony asiana rano ny vavany, dia lasa ilay vavy zao nasiana rano amin'izay. Izy ilay tena miteny be iny no tonga dia asiana rano ny vavany, dia amin'izay fa mba miteniteny kely ilay iray dia milamina ho azy. Aza telona ilay rano raha tsy vita ny an'ilay iray tsara kosa iny loha. Amin'ny voalohany mety mbola tsy anaikany dia miteny ihany mpatazomy ilay rano. Aloha izy hiteny dia aza telona ny rano misy fotoana tena te hiteny satria be ihany ilay zavatra tenenina, fitazomy ihany. Alleluia. Asurano ho tsarony izay raha nabavy Kadaka, tena niletika tanatin'ny sain'ny olona mihitsy izay asiana rano izay ao am-bava hatsiarovana anao izay. Dia izay zany ry havana, asirano ao am-bava. Alleluia. Dia marina tokoa izany ny fifandeferana dia mampitony ady. Alleluia. Ary na asianao rano am-bavanao na hifandrom-bao ny fahadisoana, misy arasy mety dia hifandrom-bay. Hifandrom-bay ny fahadisoana izany diso fa mialatsiny adadana amin'iny aho, mialatsiny ampatena diso aho tamin'ilay ohatr'izao amin'ny lamina. Alleluia. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany
Siramamy moa dia nampianaran'i Jesosy ny mpianany ny amin'ny fandeferana, ny finoana ary ny fanetretena. Zavatra telo ngeza be mihitsy ireo ary havana malala. Fandeferana, ny tokony hananana finoana ary ny fanetretena. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Zao zany ny fanafitohinana tsy maintsy ho tonga. Ny zava-mahatezitra eto amin'ity tany ity tsy maintsy misy fa aza manao hoe sorona ianao ka ianao no antony nahatonga an'izay. Azontsika aza atao aza atao sorona ny tenanao hoe le fahatafitohinana efa tsy maintsy tonga ihany. Jesosy tsy maintsy natolotra foana. Jesosy tsy maintsy niakatra teo ambony hazo fijaliana foana. Fa lozany Jodasy izay tsy maintsy natao fitaovana nahafahan'izay tonga. Azonareo? Raha tsy teo ary Jodasy, misy olona hafa foana tsy maintsy natsangan'Andriamanitra hanolotra an' Jesosy satria izay ny famonjena ao antsika. Fa ianao mitandrema mba tsy ho avy aminao. Fiavian'ny fanafitohinana lozan'izay fihezin'ny rehefa misy olana ao an-trano misy ny ady, raikitra ny ady. Raha ianao no nahatonga an'iny ady iny, dala mibebaka. Dala mibebaka. Mangahazo maina ve ny atao? Mety afaka mbola vafa am'teny dada fa tsy mety, pitipitika mivoaka fotsiny ny mangahazo maina fa aleo rano. Fa ny ady ao an-tokantrano ao rehefa misy dia tadidio fa nisy ny angany iny ady iny. Nisy ny angany iny. Aza mba hainao ny hahatongavan'izany fa raha ianao no niavian'ny fanafitohinana ary tsy ny ao an-tokantrano ihany fa n'aiza n'aiza. Nisy zavatra tranga eny anivon'ny gropy eny ohatra, eny anivon'ny fiangonana, eny anivon'ny fiarahamonina eny dia tandremo, aza avela avy aminao no hiavian'ny fanafitohinana. Ny anay mivady rehefa niady taloha rehefa nitenenay anareo foana fa ny anay telefônina no miasa, SMS ny ifampiresahana, tsisy mila mifampiloababo, izay ndray tsy nila rano fa nila crédit. Dia SMS samy mifanatrika eo fa samy mitezitra, samy tsy mifampijery fa ny telefônina no namana dia efa mesazy. Fa izao no tena haingana indrindra. Ny tena haingana indrindra dia tena tonga dia ifandrombay ny fahadisoana. Ifandrombay ny fahadisoana dia eritrereto foana hoe ary ny tena olona ilay mamela heloka io. Ilay mamela heloka io sarotra be amintsika satria ohatran'ny hoe te hitazona foana tsika hoe tiantsika voatazona eo foana iny fahadisoan'ny hafa iny dia tsika ilay victime. Tiantsika tazomina foana iny dia lasa ohatran'ny hoe réserve antsika eo fa tadidio fa raha tsika nanaovan'i Jesosy réserve sahirana tsika. Raha vao mitady tsy hamela ny hafa ianao dia eritrereto hoe ianao io nge navelan'i Jesosy. Navelan'i Jesosy ianao ary teny aminao aho hoe ny fahadisoana nahafahana tamintsika raha ngeza lavitra. Ary te hampahery anao hoe andao tsika tsy hanaika an'io asiana vato fikosoham-bary. Ny an'i Jesosy izany ny olona manafotoana olona aloha ny tonga dia any ambany ranomasina toy izay mbola hita eto. Ilay eo ampakana sary misy izany ka.
misy sariny mivady a zasy loha sao dia teto zany nisy fotoana tsika mifandefa message raiky izy asehoako sary nareo secret ty dossier mbola tsy mivoaka egna ane ka ho raha misy mahita izy dia mba alefaso aminahako ao anaty groupe ilay sariny mivady iny ilay sariny mivady le mody mifankatia nefa ny miady mba ataontsika fimemezana kely eto alefaso MP alefaso anaty groupe fa misy fotoana ohatr'izany a nanao niady zay mivady efa ela dia niady efa ela nefa tafatotona tao anaty anniversaire ny zanakely izy dia tamin'izany moa mbola tsy nisy telefaonina misy sary dia zay manana paka sary zay tonga hatrany foana efa misy fety dia mba tiana ho atao anaty album zany ny sary hoe anniversaire le zaza mifankatia zay mivady amin'ny miady mafy mihitsy miady be zay efa miady tsy ray andro tamin'izany herinandro 2 herinandro miady dia telefaonina mandeha fa tetena aminao hoe tonga ny paka sary ianao tsy maintsy mieritreritra ihany hoe dia ity ve ny sary ho hitan'ny olona rahatray izy zay miady tsia dia mody mifankatia eo amason'ny paka sary mampitehiteny hoe tokony mijanona ty paka sary ty a dia amin'izay fotoana izay a mba ohatr'izao foana ny fiainana efa mifankatia sao ohatra ny Jonathan misehoako sary nareo a manao zay makely mampionina raha ohatra hoe ampisehoana le sary a manao zay makely aloha mampionina fa faty le sary avoakako ny dossier mampionina atao hitan'io loatra ny ahoantsika taloha efa nanao zay mafe mampionina tsy maintsy hifanarahana kosa aloha zany sao dia mba tsy mety ko hifanarahana ohatrohatr'izao zany anniversaire io mihitsy le sary mpanomen'ny Jonathan io hitanareo io zao zay mivady tamin'izany fotoana zany anniversaire ny zanaka voalohany le namitina toriteny io tamin'izany zao ny atao hoe olona miady fa eo an'loha mipaka sary jereo mody mba makeny ambony fandrindry ery dia mody mitsikitsiky zay ilay fitsikiko raha tsy tena fitsikina olona fetsara velatsy be zao misaotra Jonathan tsika zao mody mamihana ery rakoto-tsalama nefa raha mampionina moa zany dia masony dia somary ohatrany hita ihany hoe mbola tsy dia faly sao anao zy nareo dia samy mitsikitsy ravo fa ohatrohatr'ireny ny atao hoe miady efa 2 herinandro fa ilaina ny fifandeferana ary Jesosy miteny amintsika hoe mananitsika toe-po ohatr'izao foana hoe raha nanao fahadisoana taminao ny hafa dia tadidio fa ianao nanao fahadisoana teo anatrehan'Andriamanitra fa inona natao anao longolongin'Andriamanitra isan'andro ianao nampatsivin'Andriamanitra anao isan'andro ve tsia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy hotsarovana intsony tsisy hotsarovana intsony dia andaontsika hianatra alleloia andaontsika mba hianatra hoe amela heloka dia amindra fo dia andao tsika tena tsy hanao hoe tsika no ho tonga fanafitohinany hafa ary indrindra tandremo manao tsinitsinina ny hafa tandremo manao tsinitsinina ny hafa tena zavatra tsy azo atao io manao tsinitsinina ny hafa araka le voalaza teo hoe aleo ataony navato lehibe sy fikisoam-bary ny voziny ka tsy himpena an-dranomasina izy toy izay atafotohina na dia anankiray am'ireo madinika ireo madinika ireo le olona tsy atao manafotoana zany eto tsy hoe olona manan-kaja ao amin'ny fianakaviana ihany na olona lehibe ny fiarahamonina fa ireo madinika ireo aza asiana tombo sy ala alleloia
andao tsika tsy anazana fotoana ny olona raha tsika miara mivavaka eto tsika miara manompo an'Andriamanitra eto dia andaontsika tsy misy fanao tsinitsinina taddio fa isika rehetrarehetra ireo samy sarobidy anatrea an'Andriamanitra telo ny mampelon'i Jesosy raha misy amintsika ireo no atao tsinitsinina dia alao zany tsika mifamehy voninahitra ary aza velavy aminao ny atongavan'ny fanafitohinana fehezo ny vava fehezo ny fo alleloia dia aza tonga mampalahelo ny hafa ny teninao rehefa hiteny zavatra olona tsika dia lanjalanjaina aloha hoy ny Ntaolo hoe afa-dio inimpito ny lela vao miteny fa tsika mpivavaka ireto koa ny tena tokony hanao ohatr'izany ekena hoe tsika tsy mila mifampisorona fa ny fitenitsika io saintsika tsara aloha voavoakatsika alleloia sainina tsara ny kristianina dia olona mahatsindry ny olona mpivavaka manana fanahy masina dia mahatsindry fo alleloia dia miezaka tsika rehetrarehetra satria tsika dia tian'Andriamanitra mba hanana toe-panaraka an'Andriamanitra alleloia mitandremana aloha izy fa raha manota ny rahalahy ianao dia tena mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelany elony ary raha manota aminao impito indray andro izy ary mivala aminao impito kosa manao hoe mibebaka dia mamelany elony ity tsy mora ty zavatra ray ity tsy mora voalohany indrindra aloha raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy tsy fahotana ny miteny mafy tena miteny mihitsy hoe fa ahoana rahalahy raha tianao ny rahalahinao na ny ranabavinao io na ny rahavavinao io hitanao manao tsy mety hitanao manota teneny mafy fa adidinao anatrehan'Andriamanitra izany adidinao anatrehan'Andriamanitra tsaroako foana ho aho ilay rahalahiko tavaverin-dalana izay nisy rahalahiko izay koa niara naditra tamiko taloha fa isaorako an'Andriamanitra rehefa nivavaka dia voatariko nivavaka izy ary vita batisa fa tenenako mafy izany rahalahiko izany misy fotoana efa mivavaka ka izy voafatotry ny alikaola fa zay efa mivavaka io tamin'izany dia nisy olana tokantrano izy na ohatrany dia miverina eniko misy fofona toaka tena ny tenenako mafy mihitsy ianao nge ho vita batisa inona ho ty ataonao ty ry havana tsika tsy hoe masika fa satria tsy tiatsika iny olona iny very dia ohatra mampitehiditra eo amin'ny fiainana mihitsy dia hitehiditra eo anatin'ny tenany eo mihitsy hibediny tenany hoe inony ty ataonao fantatrao ve ny ao ambadika fahotanao io fantatrao ve ny ao ambadika fahotana izay kirizan'ny olona ataony eo ka raha hitanao manota ny rahalahinao dia teneny mafy fa raha tsy teneninao mafy izy dia tsy hibebaka izy raha tsy teneninao mafy izy dia ho adidinao anatrehan'Andriamanitra izany za rehefa malala za rehefa mahita olona anankiray anatina fahotana dia miprovom-pitiavana hitako tena ngeza indrindra ho an'iny olona iny avy aty amiko dia ny fitenenako azy tsy hafahafako mihitsy ny tenenako azy satria maninona satria eo adiditsika izany iny olona iny nge ry havana tadidio fa raha manao tsy mety iny ka ianao no nataon'Andriamanitra nahitany iny dia misy adidinao izany fa raha tsy tenany izy iny ianao ka very iny olona iny dia ho adin'Andriamanitra anao hoe mba nampandaloviko teo aminao ihany iny olona iny fa naninona ianao no tsy niteny tezitra be ilay anabavy anankiray ny teneniko hoe maninona ho ahy ianao no mbola tena manao an'ity
nisy anabavy ray teto amitsika zany nanao mbola nipublie an'ireny resaka sary vongany ireny tamin'izany. De izy nanao j'adore an'ilay izy. De teny hoe inona manino anao manao j'adore an'ilay izy nefa ny tena marina ary tokony tenenina mafy olo le fa maninona ianao mbola mivavaka amin'ny sary vongana any. Tsika tsy mivavaka amin'ny sary vongana ary tsisy sary vongana masina zany. Andriamanitra ihany no masina dia fanahy masina dia Jesosy, ireo ihany no masina. Alleluia. Detesitra be mihitsy izy tamiko. Fa mino aho fa ao aorianao ho fantany fa fitiavako azy ny tenenako azy. Alleluia. Dia zao koa nefa mahaiza mamela heloka. Mahaiza mamela heloka satria raha tsy mahay mamela heloka ianao a dia tsy voavela heloka ihany koa. Ary havana misy ndraiky tsika hijery tenin'Andriamanitra kely momba an'izay. Mateo toko faha 8 nge vakitsika fanoranana nataon'i Jesosy izy ity. Rehefa misy fotoana ianao ohatrany tsy vitanao mamela heloka olona dia raiso ty fampianarana nataon'i Jesosy ity. Hoy Jesosy taminy Mateo toko faha 8 andininy fa 1:20 vakitsika. Mateo toko faha mila tsiny kely amitsika aloha fa hisotro rano kely ohatra mainamaina tenda kely tompoko. Hisotro rano kely 1 sekondra fotsiny 2 sekondra 5 sekondra hisotro rano kely azafady. Milohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ilaina ny rano. Alleluia. Mateo toko faha 8 am'izay koa nareo nahitan'le verset. Mateo toko faha 8 dia ny andininy faha 1:20. Dia nanantona Petera ka hanao tamin'ny hoe tompoko impiry moa no anontany lalàko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va. Ry Jesosy ny teny hoe ary raha manota aminao impito indray andro izy. Jesosy Petera hoe fitapitra zany ny fafito dia nahaka toko tsara Petera. Jesosy impito moa zany tokony mela azy fa vao inimbalo ndao ary. Tsika manana an'izay fetrany izay ny indray mandeha indroa vitako fampifahany nefa tsy rariny intsony. Indray mandeha mamela anao fa indroany aho mieritreritra fa ny telony tsy hisy intsony. Matetika misy izay telo izay kely loatra ny telo. Ary Petera teto dia niteny hoe impiry moa no te hanontany lalàko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va. Hoy Jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito no vain'i Jesosy ilay izy. Petera ilay kahaka eritreritra hoe eo amin'ny fito eo ihany dia veloma. Hoy Jesosy hoe tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo ery ambany ery eto tsy hoe impito amin'ny fitopolo tsy hoe 77 fois fa raha vakitsika ny ery amin'ilay soramandry ery ambany dia azafady fitopolo impito 70 impito be dia be tsy voisanao intsony zany zany na mampitonga eo aminao isaky metsika zany rahalanao manota aminao dia ina zavatra tokony ataonao dia ny mamela. Tsy ilay tena be loatra zany be loatra zany.
490 fois izy tojo fa afaka ataoko hoe fitopolo impito mihitsy fitopolo averin'ny impito be de be zany a 70 fa impito a mety be be koa zany fa ny tiany Jesosy teneniny eto de zao mamela foana mafy io a sarotsarotra io hoe araka ny tenin'Jesosy zay hoe mila avela foana zany tosika zany ve de ho vita Jesosy kosa de mangataka zavatra tsy vita ka tsika ary avana efa nangataka zavatra tsy tokony ho vita fa nataon'i Jesosy eno tsara ty fampianarana ty antoyany io de nametraka ino ty izy fampianarana Jesosy andiny fa telo amby roapolo koa amin'izany fanjakan'andro de tahaka ny mpanjaka anankiray zay te handinika ny mpanompony amin'ny volany te dinika ny mpanompony amin'ny volany ary raha vao nidinika izy de nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta ray alina azo sy tsy nanakaloha izy de nasen'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifanana ny rehetra andoavany nitrosa de nekohaka teo anatrehan'ilay mpanompo izy ka hoe tompoko meo andro aho fa lohako ny anao rehetra ary ny tompony zany mpanompo zany de hony anazy ka nandefa azy sady namoy nitrosa taminy namoy nitrosa nefa no nivoaka izany mpanompo zany de nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa de nary zato taminy zato teno samborony ka nitrohany sady nataony hoe anao avy zay trosako aminao fa nekohaka le mpanompo namany ka nefona meo andro aho fa alohako ny anao nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-trano izy da mandra-pandoha ny trosany ary nitan'ireo mpanompo namany zany zay vantoany de nalaelo indrindra ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony zay rehetra nataony taminy de nampalain'ny tompony raha raiky ny teneny hoe ry mpanompo ratsy fanahy efa nafoko ny trosa rehetra taminao satria ny fona tampoka ianao no tsy tokony mba namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka namindrako fo taminao de tezitra tsy ny tompony ka notra azy teo amin'ny mpampijaly mandra-padohan'ny trosa rehetra de tahaka izany koa nataony raiko any an-danitra izay aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahnareo amin'ny fonareo avy ianareo io teneniny fambaizana fitahina mihitsy zatra tiako tenenina teo io mihitsy iny 70 puissance 7 zany hoe 70 fois 70 fois 70 fois 70 fois 70 fois 70 zay le tiany Jesosy tenenina teo ka ny tiako lazaina de zao mila mamela foantsika averiko aminao ihany tsy mora ho tsy mora fa rehefa mieritreritra ny fanoharana io tsika de hitantsika azo atao ihany le izy azo atao za vao nisy fotoana nisy olona nampalahelo be anazy de tena zavatra nampalahelo be anazy izy de tena ndraisiko apo tena Jesosy tena tsy rariny kosa zany teny zany fa tena mety izy anao hitsara ny ty ady ty a tena alahelo a tena tsy afenina fa rehefa nalahelo a de indray andro nandalo tao an-tsaiko ty tantara ty toy za hoe za zany amela anazy a dioviko ny foko nefa tsy fantany tsy fantatry olona zany fa tena nandratra anany zavatra nataony ka ryavina malala lasa ambopo atsika zay zavatra zay no tiatsika hiavaka lasa ny ambopo atsika ny tiatsika omena fahafapo am'izay fa raha mieritreritra ny ty zavatra ty tsika fanoharana nataon'i Jesosy de mampanomboky tena hoe Jesosy a impirina velanao moa ny fahotana fa ity lehilahy ty za rehefa tena teneko anao za rehefa tratra an'io zavatra io niaina an'io zavatra io ahako ary io tantara io a tamin'izany fotoana zany mbola tsy nivavaka tamin'izany mbola tsy nivavaka ohatr'izao tamin'ity zavatra tantara teneko anao ty efa teneko anay zay a nanan'olona trosa tamin'izany de isan'andro tefa teneko anao fa efatra amby 5 isany olona manana trosa aiza ny volako aiza volako de
ny zavatra ataony nefa tamin'izany misy vola kely vidy tomobile de atsaraina le tomobile amboarina sy nyse de amidy de rehefa misy zay tombony de aniliana trosa de ny ambony mbola fitanana tomobile hafa ray de miasa ohatra zay fa zay nefa tamin'izany misy fotoana tsy malafo de misy namana mividy le tomobile fa alotsy kelikely nefa ianao zany mbola mandoto trosa eritreretinao ty tantara ty fa io nampianatra anahako mihitsy io zavatra nampianaran'i Jesosy io ka izao le namako zay nividy le tomobile de fa mifanarahana hoe am'izao ianao mandoa an'izy satria intelo nandoa ngamba le tomobile tamin'izay ka le zavatra le intelo mandoa io le trosa le alainay aman'olona zany efa nomezana fotoana an'le olona tokony hanomezana trosa ihany koa zany hoe le vola alaina avy any am'le namana io mipasy eto amin'ny fotsiny de hanomezako volan'olona fa teneko anao fa tena tonga ny fotoana tsy nalohan'le namanay le vola nefa neritreretinao zany hoe fotoana ke miraba miasa amin'ny 5:00 de manao fotoana amin'ny namako eo amin'ny 5 sasany akan'le vola de manao fotoana am'le olona omenan'le vola le tompo-trosa amina amin'ny 9 fa tadidiko mihitsy raha eo a 67 hectares eo amin'ny amin'ny bus eo manao fotoana zay sy le namako le olona iandry le vola aiza volako de fa manana mpanantena eo avy ka efa andalana fa efa ty amiko lazaina fa efa ty amiko le vola nefa le vola vao alaina am'le namana tokony amin'ny anazy fa tonga eo izy ianao koa izy le namana hoe tena tsisy le vola fa iny tena tsisy le vola panika am'izay fa andraisiko amin'ny vozon'akanjo ianao le namako ray eo amason'olona eo tena andraisiko amin'ny vozon'akanjo sady tena tenenako ratsy tamin'izany mbola miteny ratsy zako mafy mahazo anahy tamin'izany fa tena teneniko anao aisiko amin'ny vozon'akanjo de tenenako ratsy teo amason'olona teo am'le fatezerako hoe tsisy le vola za tsy mety hiary zay fa matahotra eo am'le olona ry fa vitany anazy tsy azo ny vola teo aminy raisiko amin'ny vozon'akanjo de nitenenako ratsy fa ny ona tamin'le olona tokony eo anamiko fa eo amaso avotsaiko avo fireny ny teny ratsy nahazo anahy teo amason'olona tao ambadika kely tao ary tsy vita za fa ny ampitson'iny ahako misy olona tompo-trosa ray tonga atao ampiasana fa nandray nypalitao raisiny amin'ny vozona palitao akoatra zao ampiasana hoe iza ny vola eo amason'olona rehetrarehetra mpiara-miasa tena tsaroako hoe tena le zavatra nataoko tamin'le olona tary tsy haiko avy fireny teo amason'olona izy naraiko baraka teny amason'olona fa za koa tena fa baraka teny amason'olona fa nanomboka teo ary avana tena teneko anao tsy sananao an'izay intsony hoy zay hoe zay ataoko amin'ny olona de mivaly amiko avy tsy fantatra avy 3 eny 4 eny 5 eny 10 eny ka ity tantara ity de tokony hamperitreritra antsika rehefa matatahotra tsika ohatrany tsy vitatsika ny amelany hafa de raisy io le tantara nomeny Jesosy io mba navela zany ny trosan'le lehilahy ray mifony de mba navela fa voavoaka izy ary ianao ananako vola aiza de mba niteny le olona mifony tsisy an'izany io ny raisitsika rehefa mitady tsy havelany hafintsika de ataotsika hiezaka fa devoir be atsika anatrehan'Andriamanitra mamelany hafa io devoir be fa ny olona mahay mamela heloka de voavela heloka sady koa de mahereza fa tsy mora ary rehefa nisy le olona teneniko anao teo hoe nisy zavatra nampalahelo ny teneny de tonga ny fotoana anankiray tsy fantatro avy mivavaka lahady maraina mivavaka de reko mavesatra ty anatiko le izy de nivoaka zay ny arivan'iny de andao andalo any am'le olona andalo any de tenenina hoe tena mamela anao de tsy tafandalo moa zay tamin'izay satria niova tampoka ny lalina efa tonga tany any fa io olona io ny antso ny ampitson'iny tena mifona ao izy tamin'ny teniko fa tena ohatr'izao de faly raha mba fantatro mantsy fa zay ke malo asika hoaniny amela ifamela aleluia de lasa niombona de lasa mifankaty mahafinaritra de tsy manana lelo aman'olona de maevana ianao na fa ny fotsika amaevanitsika de andaotsika mela re kena fa tsy mora de
tendray ny zavatra izay mahazo atsika. Indray misy zavatra mavesatra miatraika amintsika fa ny nataontsika an'i Jesosy tsy mora e. Ny azy nanaraka hatramin'ny hainy tena fijaliana fa navelany heloka rehetra. Dia andaoko antsika hay hamelany hafa. Izay ny tapany faharoa. Ny fahatelo indray a dia momba ny finoana. Alleloia. Ny voalohany zany a dia momba ny fandeferana, ny tsy fanaovana tsinitsinany hafa. Ny faharoa ny resahany anabavisika teo a dia ny amin'ny tokony famelana. Alleloia. Androany zany tsika tika dia hanao pratika. Nisy zavatra zany nampareronao tamiko dia mamela ianao ana. Raha tianao hisokatra aminao ny famelan'Andriamanitra ka hampisokatra ny fiainanao fikarabatra blocage io alahitsika any amin'olona io. Zavatra mitohana eo amintsika eo ary manohatra ary manohana ny tanan'Andriamanitra tsy asa ihany koa. Misy aminareo eto mitazona lelo amin'ny vadinareo, mitazona lelo amin'ny zobavinareo sy ny rafozanareo sy ny vinantonareo, namanareo izy. Misy alahelo any. Fa za tena tenako anao raha tianao hisokatra io fiainanao io, te hisokatra amin'izay ny ara-panahinao androany, mamelahana azy. Mamelahana azy. Zay ravana rehefa tao anatin'ny zany adinay zany, tsoriko vavolombelona aminareo, nanana alahelo tamin'olona be dia be izay mivady. Nanananay alahelo voalohany dia ilay olona nisoloky anay fa nozononay mihitsy eto anay. Ratsy ireny olona ireny, trotro tsika. Dia nozona dia tezitra amin'ilay olona ary tsy namela an'ilay olona. Ary misy olona hafa ihany koa tao anatin'izany, namana izay tsy misy idirany koa. Tadidiko misy namako izay raha za tamin'izaho nanan'olona vola zany dia misy namako izay izay tena za moa tsy miresaka amin'intsony mandraiky ty ny androany fa tsy voavaliko mandraiky ty ny androany ny anton'izany zavatra zany. Io namako io ravana olona tsy manam-bola amiko, tsy manao n'inona tamiko fa namako mpiara-mivarotra tômôbila. Fa io namako io ny zavatra ataonao izy ianao mankalaza eran'ny tanàna rehetrarehetra ny momba ahy. Dia ohatra misy olona manana ady amiko, manana vola amiko, dia inona zavatra ataony? Manatona an'io olona io dia miara miketrika izay fomba anaovana anahako amin'ny olona hoe zao mahafantatra mahalala pôlisy be pôlisy izy tamin'izany. Zao ny anaovana azy, ery amin'ny toerana falehany dia samboritsika izy dia ohatra. Dia io namako io, dia io namako io dia nananako alahelo. Nananako alahelo satria namana nefa tena tsy azoko mandraiky ty androany ny antony tonga azy nanao an'izany. Misy olona maromaro zany nananay alahelo tao anatiny io. Fa tena tenako rehefa nanomboka nivavaka izay mivady dia izao ny zavatra nataonay. Tao anaty fotoam-bavaka anankiray nifanaraka hoe izao andao hamela ny olona rehetrarehetra. Fa nivavaka an-dranomaso amin'izay Jesosy mamela ny anina ako, mamela ny anina tena tamin'ny fo a. Fa tena tsaroany mivady hoe nisy entana ngeza be niala. Misy aminareo eto manana alahelo amin'ny vadinareo hoe nandeha nijangajanga ny vadinareo raha nabavy, na nandeha nanao tsy nety ny vadinareo raha lahy. Dia nareo ao an-trano eny a dia mifankateny eny bizo nefa any anatinareo any misy folotika. Fa tandremo tsy mandroso amin'izany nareo, tsy mandroso itokantrano ary tsy afaka hotahin'Andriamanitra io tokantrano. Taddio fa ny tena Andriamanitra dia milaza fa fitahin'i Jehovah dia mihodidina eo amin'ny rahalahy miara-monina ka tsy mpirahalahy ihany no resahana amin'izany. Fa nareo mpivady ireo a, taddio fa isaky ny miady nareo, rehefa miady nareo dia misy zavatra tsy mandeha amin'loha ao tokantrano ao. Misy zavatra tsy mandeha amin'loha, simba ny tômôbila, misy vola very, misy zavatra tsy mety rehefa miady ianareo. Miala ny fitahin'Andriamanitra. Raha tianareo ny tahin'Andriamanitra, mamelany ny vadinareo. Izy ary zavatra ohatr'izao ieny e, ka ianao ary nge mba ohatry ny ahoana koa ianao tena trenin'ny Jesosy e. Maiza mifamela. Indrindra ny nareo vehivavy indraindray zavatra efa tsisy intsony efa tany aloha tany fa ino foana. Dia vao misy resaka eny, raha tsy tadidiko le anina, ary le anina. Ary le ganagana hozy izy raha nabavy roly, ary le ganagana. Hitanareo le toriteny ganagana raha nabavy roly. Io a raha tianareo ny ampilaminareo, ampitombona tsara ny ara-panahy dia mamela. Mamela ekeko hoe tsy mora
fa mamela ihany fa ianao koa efa navela. Alleloia. Zay zany ny faharoa. Ny fahatelo de ny amin'ny finoana. Alleloia. Andiny fadimy ndray am'le Luka 7:20 teo. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboa ny finoanay. Satria tsapan'ny apôstôly mbola ambanimbany ny finoana. Alleluia. Misy andefan'izany teny zany eto. Ampitomboa ny finoanay, fa hoy ny tompo, raha manana finoana na de ohatra ny voatsin'ampy ray aza nareo de azonareo lazaina amin'ny vory azo io hoe miongota ary aoka ambolena ao anatin'ny ranomasina de anaiky anareo izy. Vory azo zany hazo anankiray midoroboka be, sycomore ny anarany amin'ny teny frantsay, sycomore. De na manana finoana tahaka ny voatsin'ampy zany ohatry ny petit pois, ohatry ny petit pois, ny kely zany voatsin'ampy zany. Mbola voalazan'ny teny afaka mila tendrombohatra, afaka hiteny amin'io hazo midoroboka be endana any anaty ranomasina any, nefa ny finoanao ohatry ny voatsin'ampy. Teto zany ny mpianatra ny teny tamin'i Jesosy hoe ampitomboa ny finoanay, fa Jesosy ny teny tsy ny fampitomboana ny finoanao ny zava-dehibe fa ny fahaizanao mampiasa, tsy ampiambambana ilay voatsin'ampy eny aminao, eny an-tananao. Alleluia. Aza mangataka hoe ampitomboa ny finoako Jesosy, fa zay finoana efa kely eo aminao to de sahia manao zavatra, sahia manao zavatra. Ianareo reo zao ohatra misy marary eo an-tokantrano de aza miandry hoe zary mbola tsy mpivavaka be, za nge mbola tsy, za ve te hametra tanany zany fa aleo miantry ny anaran'i Jesosy to de nareo ianao io zao io marary ny zanakao na misy tsy misalama aminao, amin'ny finoana ianao tonga de mandeha anaran'i Jesosy hoe sitrana. Alleluia. Za mandidy ny aretina rehetra hoe amin'ny anara maherin'i Jesosy sitrana amin'ny finoana. Zany hoe ny finoana ny anatintsika kely. Jesosy tsy nitady finoana ngeza, fa Jesosy niteny hoe to de ampiasao io finoana kely aminao io. Alleluia. Ampiasao io. De ampiasao. Alleluia. Misy olona manana faniriana mba hanana tômôbily. Alleluia. Mahafinaritra ty. Mba te hanana fiarakodia izy mianakavy kely. De inona nataony Indriaray havana? Vidy briky izy de vidy ciment. Alleluia. De vidy fasika, de vidy tôle, de mividy hazo, de mezan'ny olona. Fangatsy tômôbila le ilainy e. Tonga de amboariko ny garage aloha izy ka. Ny volana ananany mbola tsy mahazo tômôbila, fa ny volana ananany mahazo vita garage. Alleluia. De nataony ny garage, nataony tsara mihitsy ny talazy. Ty rehefa miaka reto ny tômôbila de tsy ataoko mikasoka miditra eto. Alleluia. Aiza le tômôbila? Mezan'ny olona, tsisy tômôbila. Garage ny azy ny takatry to de garage ny nataony. Ataoko aiza ny tômôbiliko izy rehefa tonga eo? Alleluia. Vavaka amin'ny pastera be dehibe hoe tsisy rano teo amin'ilay tanàna. Zao zany mba manao fotoana tsika rahalahy, rariva lahady arivontsika mba manao fotoana rehefa le tsy miasa iny de hoe ny ampovoan-tanàna eny tsika de hivavaka ho an'ny orana, mba hilatsaka ny orana rahalahy. Amen rahalahy. Tonga daholo alitsika rehetra e. Tonga am'izay de hivavaka ho an'ny orana. Nisy pastera ray nitondra elo de nomezan'ny olona. Fatao inona rangaty elo? Teo izy le pastera, finona rahalahy nangatantsika eto, tsy orana ve? Ny azo ny finoana de zao mangataka anao verina avy eo avy ny orana mitondra elo. Alleluia. Zany ny atao hoe finoana. Alleluia. Amen. Ny finoanao kely io to de ampiasao io. Amen. To de ampiasao io. Fa hotahin'Andriamanitra ny ianao. De sahia miteny.
io vory hazo le hazo be midoroboka be tsy maheno ninina io tonga de teneno amin'ny finoana alleloia manana mécanicien zay zay taloha manam-pinoana izy misy tômôbila zay asina de tômôbilana am'savin'olona avy izy ty tômôbila tonga tao aminay tsy mbola nanana tômôbila ohatr'izany zay hatramin'izay nenina tamin'izany fa de nahatongavany teo ambavahady ny ela fa de tena hoe tena zany tômôbila zany ahona tsy mino anao tena hoe tômôbila nividiana fa tsy nanaovanay na 1 kilometatra ary na 1 kilometatra zao fa teo atokotany teo de simba de amboarina ny zavatra de mitatra amin'ny zavatra de mitatra taty arina moa zavy rehefa anina nanofy ako fa io tômôbila io tena tômôbila nozonina nasiana rehetrarehetra mihitsy naterina tao aminay tamin'izany fa le mécanicien mamboatra an'izy de mitendrery mihitsy izy miresaka am'le tômôbila satria amboarina an'eo de tsy mety mety tena de miresaka izy ahona mitendrery ohatry hoe olona tara fizy tena miresaka ianao ndray aloha ozy izy mba tsy hainy tômôbila ianao ndray aloha ka le izy natao indrindra le tômôbila indrindray aloha taonesy zay na le tômôbila mampina mahatsiaro an'izany tsara indrindray aloha rikala taonesy de tsy misaraka eto tsika sy ndrindra tsy velony ndry fa ndry tsy anadarana eto mihitsy rikala taonesy izy resahany le izy velony tokoa le izy hitanao sahianao miresaka ohatr'izany na finoana tahaka ny voatsinampy aza ozy izy de mitenena ianao hoe de resaka amin'ny hazo fa ny olona manam-pinoana miresaka amin'ny hazo te teneniny amin'ny finoana le hazo midana maniry anaty ranomasina alleloia de manana finoana ohatr'izany ianao fa aza miandro hoe finoana ampitomboany finoanay de eo atao inonao ary le finoana ampitombony nefa le kely teo ary tsy sahan'olona mpiasa azy fa Jesosy ny tena tonga le finoana kely le kely ohatry ny voatsinampinao de ny fahaizanao tonga de miasa amin'iny fahaizanao tonga de miainga amin'ny alalan'iny zay ny atao hoe olona manam-pinoana kala taonesy ozy izy nahampalelo azy tômôbila tena tsy manety ohatr'izay teo amin'ny fiainako zay fa tsy mety afandroana ohatr'izany intsony am'izao tahiny tompany antsika rehetrarehetra rehefa manam-pinoana ianao na ny vory azo aza de manaiky ny teninao amin'ny finoana manana finoana ny fahefatsika zao voaloha faharoa fahatelo faefatra de ny momba ny asan'Andriamanitra ity ndray de amin'ny fafito manao hoe ariza moa aminareo ny manana mpanompo miasa tany ka na miandrondry raha tonga avy any an-tsaha ilay mpanompo de anao aminay avy ifaingana ka mipetraha ihinana mba tsy laza aminy kosa fa izy hoe manamboara zay sakafoko ary misy kina ka manompo ambaram-pihinako sy fisotroko sy isotroko fa rehefa vita zany de efa mahazo mihinana sy misotro ianao moa misaotra zany mpanompo zany mba izy satria nataony zay nadidiny de tahaka izany koa anareo rehefa vitanareo zay rehetra nadidinareo de ataovy hoe mpanompo tsy mahazo zay ny tokony nataonay ihany nefa nataonay tia de manana zavatra be de be ny olona miresaka amin'ny voninkazo ohatran'io ataony ranavavy io ndrafozaka zao mamamapionina tena mahavariana reo hita amin'ny masoko zany zavatra zany le taonesy ohatrany hoe taonina ohatrany hoe ville de aisy ny toyany taonesy de aveo am'izay rafozaka koa fony fahavelony tena tia voninkazo tsy molety olona tia voninkazo zany de resahany voninkazo ary reo voninkazo io ravana ohatrany maimaina kely zany izy rehefa fahavoatonga le rafozaka de mitondratondrahany ohatry ny kitikity lasa mamelamelana be teo de miova tena mahavariana nareo vehivavy tia voninkazo reto fa voninkazo tena resahany mihitsy tsy ahatra moa iny fa iresaksika amin'ny farany momba n'le hoe eto zany de miresaka mpanompo anankiray eto Jesosy hoe misy mpanompo zany avy miasa tany de miverina avy any izy de tonga de ozy le tompony ahana nanao ny asa tany tena nandreraka izy tao patron marina de niandry izy hoe iteny le patron jany so ndanina toto tany toto de ndanina matory de ateriko any sakafo reraka vita ny asa tany
miservira amin'ny patron indray avy miservira amin'ny patron miandro fisaorana ve tsisy isoran'ny patron zany satria efa zay nanakaramany anao fa mbola lay mpanompo aza no miteny hoe mpanompo tsy mahasoa ihany afa ny tokony nataoko ihany ngeny nataoko hoe inona moa ny isorana am'izany androantsika de teny amintsika manao hoe misy fotoantsika efa manao asan'Andriamanitra de mitady sitraka amin'Andriamanitra misy asa kely asan'Andriamanitra atao tsy hoe kely izy kosa aloha tsy hoe kely nareo zany zao ohatra hoe nitory teny nareo teo de aza misy olona manao zavatra ao an'Andriamanitra zavatra anankiray de angalana sitraka efa ho roa taona iny foana Andriamanitra tadidinao angambako ny vavaka fanomboana tamin'ny anina de misy zavatra mahazo sa ve Andriamanitra mba mivavaka fanomboana ihany tamin'ny ray volana lasa de zao ve mahazo anala fanadinana Andriamanitra fa de hitanao fa nivavaka fanomboana tamin'ny any ohatra zany ohatr'izay ryavana nona zany efa mba nanao vavaka fanomboana ihany be ray teny fosivavoniko tsy mba katsiana zao ryavana itsika manao asan'Andriamanitra ity de zao raha mahita tsika ampisehoako sary ianao andeha ampisehoako sary kely ianao afaka ahitantsika hoe tsy haiko raha mahita nareo mety lavilavitra le sary fa ezahako publiena anatin'ny compteko izy ity rehefa jerenao nge reto sary reto mahita ve zao nareo hitanareo hoe tsy afaka zoomeko nefa le izy zay ny tena manahirana am'le izy ity sary ity de reny misy reto misy reny zany sary tanànan'ny Israely reo toy zao Galily ty Samaria ty Joda ty Edoma ty Dekapolisy hitareo ve zany zavatra teniko zany de reny soratsoratra reny dia tongotra nataon'i Jesosy daholo reny hitanao reny laza soratso reny alehan'ny curseur-ko reny lalana nalehan'i Jesosy daholo ny ainga avy teto izy de avy eo naketo de nanasitrana lehilahy paralitika de avy eo izy nakaty ohatra de nanasitrana vehivavy mitsitra de nandeha tongotra taty ohatr'izany reny sary anankiroa nasehoko anao reny fony fahavelon'i Jesosy reny avy ny ditongotra nataony tao anatin'ny telo taona tao anatin'ny fotoana ny ainany indrindra tao anatin'ny telo taona sy tapy-manjena anaovany asa reo reny iny moa zany tiako atongavana mbola misy koa ohatran'io fa ny dian'ny Paoly ny dia tongotra nataon'ny Paoly nandeha nanao ny inona moa ty izy ity nanao ny asan'Andriamanitra fony izy fony Paoly nandeha nanao asa fitoriana ohatra hoe rajerentsika zao sy ny ditongotra nataondry Paoly ny tena anisan'ny nandehandeha lavitra be teto tany itretinao hoe tonga tany Azia tany Syria nanga tany Jerosalema nakany Syria nakany tonga tany Athènes tonga trany Makedonia tany Philippy any Azia nefa niala taiza niala tany Jerosalema mbola asehoko anao zay sary zay rehefa fotoana malalaka io zavatra tiana tenenina de zao tsika rehefa vita zavatra mety mandeha tongotra kely 10 kilometatra tsika nanao asan'Andriamanitra de foana am'izay ny ilahila itsika tsaroko Andriamanitra 10 taona lasa ohatr'izao nandeha tongotra 12 taona ty mpanomponao nefa de mbola zao ihany ny fiainana mbola tsisy na de bisikileta ary ohatra Andriamanitra tadidiko mihitsy de iny foana tsika iray nandeha tongotra 10 kilometatra ary
tena nitekolina hatramin'ny kiraroko mihitsy raha eo nefa tsy kivy ny mpanomponao fa de nolanjaiko ny kiraro ary namboariko rehefa nahita mpanao kiraro fa tsaroako reny Andriamanitra ary mino fa tsaroanao ihany koa fa raha itsika ny tahaka ny Paoly ireo ditongotra sy lalina tsambo rehetrarehetra ao asa navoakatsika gazety ngamba gazety a io zara tiana tenenina de zao tokony ataotsika izany za rehefa mba mahita ny asan'Andriamanitra ataoko ry havana de zay hoe Jesosy a mba aiza re zao miohatra amin'ny en'ireo mpaapôstôly reo hoe ny apôstôly hatrany anaty fonja gadra tsesy tany amin'ny nosy Patmo ry John mavita manoratra apokalypsy tena hoe tena kapohana mafy de mafy ry Paoly sy Silasy de any ampigadrana mavita fiderana an'Andriamanitra vitan'ny Paoly zanak'olona manan-karena fa Paoly nitety andreo tany rehetra ny teneniko anareo ny ato tena izy de fantatra ny zavatra nitadiavany vola manao asa tanana izy aloha manao asa tanana aloha nanao asa tanana manao an'ireny hitanao rehefa le misy fety de le manao an'le misy satroka kely le lavalava le masika kely vita amin'ny baoritra na le satroka zorona ny asa tamin'ireny rehefa vacances zany zay tamin'izany de nisy namako nitondra tany ambodin'ny sotro tany zay tamin'izany de manety an'ireny tontolo ny andro za ray andro ihany de niara tontolo ny andro manety an'ireny le manao le satroka zoro cowboy le vita amin'ny baoritra ireny de hitanao le amidy rehefa le kermesy na 26 juin rehefa nanao an'ireny zay fa tena tsy vitako zao ve manao asa tanana sady amin'io karaha manao keno hoe mahavita be de be amin'ireny anao vao mahazo hoe vola bolongany miasa am'le olona le patron koa mi tena patron ohatrany fetsy be ohatrany apa za moa nanao indray mandeha de tsy naraiko ny volako fa tena tsy nety nandeha tsony satria tena reraka fa i Paoly ry havana manao asa tanana de amin'ny varotra asa tanana aloha Paoly vao mandeha maninona vao afaka mandeha manana frais andehanana hitory tenin'Andriamanitra tsy hanao vacances fa hanao tory teny hanambara fahamarinana mbola ho gadrain'ny olona ho kapohan'ny olona tsy azo ireharehana zao zavatra vitatsika zao ka hiteny hoe za ve asan'Andriamanitra aitsika io asan'Andriamanitra hoe efa ataotsika isan'andro rehefa be loatra ny vita tena tsy azo atao zany ary mahamenatra io tenin'i Jesosy io de tahaka izany ianareo rehefa vitanareo zay rehetra nadidinareo de ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa ihany zahay ny tokony nataonay nefa nataonay tokony ataonao io tokony ataotsika ny asan'Andriamanitra ary mbola kely zao vitatsika zao kely ka mitenanao zay mbola tsy manao mihitsy ahako manova asan'Andriamanitra topoy Andriamanitra fa tena tokony ataotsika izany ary misitraka Andriamanitra ke maka sitraka atsika fa tsy isika nitady sitraka amin'Andriamanitra mahiresa hotahin'Andriamanitra manentana antsika hoe andaotsika reto tena hoe anoka tena ho amin'ny asan'Andriamanitra ataovy mavesatra ompona mihitsy hoe za Jesosy mba te hanao asanao tsisy dikany ho ary havana zany zavatra mba vitatsika izany raha mihatra amin'ny vitandreo apôstôly Stefana zany nge ravana eo anoloan'olona be de be fa tena haitsika tsara ny tantara haitsika tsara zany tantaran'ny Stefana zany fa nitory teny teo anoloan'ny olona antim-panahy sady olona tena loza be sady olona tena hoe
tsy hita zay lazana azy olona mbola mpandalany fomban-drazana sy ny sisa fa teo no mipotserany Stefanina ny tsy tokony hanaovana an'izany tsony tsika ary mitoro zavatra kely arak'izay kely de efa tsy vita tsika ifitsika mireharery hoe tena zany tena izy tsy azo irehare any io ary tsy afaka io mihitsy ny tena tsika n'Andriamanitra za Andriamanitra mahatonga zao satria efa mba zao ihany ny zavatra nataoko fa mpanompo tsy maso ihany tsika ary ny tokony nataotsika ihany no nataotsika mahereza zavatra efatra nijerentsika androany mahereza samy tsisy mora ireo fa ny manao zavatra n'Andriamanitra tsisy mora na ray ary fa atao de Andriamanitra no amaly fidiantsika mahereza rapitso tsika ny fotoanantsika rapitso tsy zavatra sarotra tsony sarotra daholo zany zavatra efa naresahantsika teo zany sarotra de hoe ohatry hoe resaka ka atao fandeferana famelan-keloka fampiasana ny finoana ary ny fanaovana an'izay tokony efa tokony ny ataotsika ihany ary mbola mpanompo tsy mahazo ihany tsika ao anatin'izany samy sarotra ireo fa mahereza za matoky anao fa vitanao reo alleloia rapitsika zava-mahafinaritra be zavatra mora ataony ataotsika rapitso de ny manome voninahitra n'Andriamanitra indray sotra na hatreny hatramin'ny farany andaotsika ino antetiteny andaotsika mba hiteny mba hanao ny asanao koa Jesosy de mba hosory koa mba te hanao an'izany hoe mpanompo tsy maso ihany ny tokony ataoko ihany ny ataoko misy amintsika mbola tsy mety miainga hanao an'le tokony ataotsika ndao hanao asan'Andriamanitra samy hitahin'Andriamanitra
rahantsika vavaka zany toriteny zany a dia ataontsika tolombavaka zany izy zany rahavana malala hoe mba hahatonga antsika tena hoe raha hanao zavatra ho an'Andriamanitra tsika dia hiteny manao hoe ny tokony nataonay ihany Jesosy no efa nataonay. Halleloia. Tsisy eo antsika mihitsy tsika hoe havita inona fa tadidiova ny zavatra ataonao io mbola tsy herinao io fa mbola herin'Andriamanitra ary nampindramina anao. Anaontsika samy hainga no asan'Andriamanitra fa tokony ataontsika izany ary tokony hamaly fitian'Andriamanitra tsika ny amin'ny nahamelany atsika maiza mamela ny hafa fa efa navelan'Andriamanitra foana ianao. Esory ny lotom-po, esory ny alahelo dia mahamindrafo mamelany heloky ny rahalahinao sy ny ravavinao. Mivavaka tsika amin'izao fotoan'izao. Jesosy misaotra anao zay satria lehibe tokoa ianao ary lehibe ny fitiavanao ary nombanay tetona ianao tamin'ity androany ity dia misaotra tamin'ny teny izay nampitondrainao teto Jesosy dia matoky sy mino izay fa voarainy tsirairay avy ny teny androany ary matoky sy mino ihany koa Jesosy fa ny tananao mahery efa mikasika ny tsirairay avy dia matoky Jesosy fa mifanainao masina no anondraka. Halleluia. Anondraka ny voy izay nafafy ka tonga andreny hamoa avy zato eny anatin'ny fiainana tsirairay avy reto dia ho tahinao ny teny mba hitondra fiainana miova ho an'ireto olona reto, fiainana vaovao. Misaotra Jesosy malala. Midera ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Izay matoky anao. Matoky fa nizaniza tonga teto androany dia ho ambolenao anatiny izany teny izany entiny mandroso amin'ny fanomponanao. Entiny mandroso amin'ny fanomponanao. Misaotra raha io. Dia mankataka aminao izay mba hatotosan'izany rehetrarehetra izany eo amin'ny fiainanay mba hahatonga anay ho mpanomponao marina tokoa. Amboatra anay indray izany toriteny izany, amboatra ny lalanay mankany an-danitra, amolavolanay ho lehilahy sy vehivavy mahery manam-pahamasinana mendrika ny lanitra. Misaotra Jehovandriamanitra. Dera ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako teto Jesosy fa ianao anie hanao mihoatra ary izay tsy voalazanay dia ho ataonao satria Andriamanitra manao mihoatra ianao dia hanao mihoatra ianao eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra. Dia vory sisa tana kosa fahatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tao anatin'izany toriteny izany androany. Misaotra Jesosy. Mankasitraka fa fantatro fa momba anay ianao, fantatro fa tsy hamelanay irery ianao fa mbola hikarakara anay hatrany hatrany, hikolokolo anay amin'ny teninao, hikolokolo anay amin'ny didinao sy ny lalànao mba hahatongavanay amin'ny tanjona izay tianao Andriamanitra. Misaotra raha io. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoan'izao amin'ny firenena. Nao mpandrosika nanabavitsika Erika hivavaka ao amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Tany tompo ranabavy Erika. Tany Jesosy pastera dia Jesosy posika tsirairay avy dia tratrantso indray amin'ity arity dia hiara-hivavaka sika naranona fotoana sy ho amin'ny firenena. Dia Andriamanitra iray sary indrindra mbola tsy hainay sy misaotra teraka laza-minaranao sy an'ity. Misaotra tompo malala fa mbola nomenao izao fotoana mahandro indray izay ahafahanay ny teninao, ahafahanay mandray ny akatra avy aminao indray dia tompo malala mankasitraka satria tena tsapanay ny tiavanao anay tsirairay avy satria matoa izay Jesosy mbola tonga eto dia no fitantananao anay
atoa izay mbola narehako amin'ny teny izany dia noho tiavanao anay Jesosy malala. Tena tsapanay izany tiavanao izany satria tsy hoe akory fitahiana ihany no ahafahanay miaraka aminao fa na ny fanitsiana anay dia efa zava-dehibe aminay izany satria teto indray nahitsinao izay tsirairay avy, nahitsinao indray ny fomba fijerinay, ny fomba fiainanay, ny fomba fandehanay miaraka aminao Jesosy satria raha tsy manana an'ireo fanetretena, fandeferana, famelan-keloka ny hafa izay sy ny finoana Jesosy malala ary raha tsy manao ny asanao amin'ny fitiavana anao izay dia mety zava-poana ihany ny fanarahanay anao dia androany dia mbola amarinao indray ny teninao hoe mila mahay manetry teny izay eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny olona tsirairay avy. Mila manana fandeferana izay Jesosy malala satria raha tsy atao anatinay ny fandeferana dia ahoana moa izany tena ahafahanay manompo anao mila ihany koa izay manana an'ilay finoana tahaka ny teny teo hoe raha tsy manana finoana tahaka ny voatsinanty ianareo dia tsy afaka ny anao na inona inona dia izany Jesosy malala no entina eto hoe misaotra fa lehibe ny fitiavanao anay satria raha tsy anananay izany rehetrarehetra izany dia tsy afaka miaraka aminao izay, tsy afaka no marina eo anatrehanao izay Jesosy ka manomboka eto Jesosy dia raisinay raketinay ao am-ponay indray izany teny maminao izany mba tena entinay ampiarinay amin'ny fiainanay Jesosy, hanamarinanay indray ny dianay miaraka aminao Jesosy malala ary tena hoe hitoetra tao am-ponay izany teny izany ary tena ho tanterahanay satria raha ohatra izay ka tsy mankatoy ny teninao dia zava-poana ihany ny fanarahanay anao sy ny fitiavanay anao Jesosy ka misaotra Jesosy malala tamin'izany teny mamy izany satria tena ilainay izany amin'izao fotoana izao ilainay ny ampianarinao isan'andro, ahitsinao amin'izay rehetra hitondranao anay Jesosy malala satria raha tsy ahitsinao izay dia mety andeha amin'ny lalam-diso, mety hanamary teny izay mety hireharehatra izay hoe efa mpanompo masoa, efa mba mpanomponao efa mahavita zavatra be dia be nefa mbola tsy mpanompo tsy masoa izay eo anatrehanao Jesosy ka misaotra tamin'izany teny mamy izany Jesosy dia ankehitriny izay dia mitondra mavaka indray amin'ny firenenay fantatrao Jesosy ny ao amin'ny firenenay tsisy miafina aminao izany firenenay izany ao anatin'ny firenenay mbola fanandram-patena Jesosy mbola mirehareha Jesosy hoe anisan'ny kristiana, anisan'ny tena mpivavaka nefa indrisy Jesosy malala fa mbola maro ny tena tsy mandeha amin'ny lala-marinao, maro ny tsy manana izany fanetretena izany, maro ny mbola tsy mahay mamela hevitra ny hafa, maro ny tsy mahay mandefitra Jesosy malala dia atanjakao ao Jesosy malala ny fandeferana, atanjakao amin'ny firenenay io Jesosy malala ny fitiavana, atanjakao koa ny finoana satria mbola tsy vodi-pinoana ny vahoaka malagasy, mbola sady mivavaka aminao no mivavaka amin'ny sary Jesosy malala dia izany mbola manimba ny tananay, izany mbola mahatonga ny tananay mahantra tsy misy fandriam-pahalemana, tsy misy fifaliana mihitsy ao amin'izany firenena izany fa ady foana ny tao, accident foana ny tao, vono olona ny tao Jesosy malala dia ampanjakao Jesosy malala izany fo feno fitiavana, feno finoana mba tena hiandrandranao ny vahoaka malagasy, tena atoky anao hametraka amin'ny fiainana izy ireo ampelantananao dia mamindrafo amin'izany vahoakanay izany ianao Jesosy malala, mamindrafo amin'izany firenenay izany ianao Jesosy malala satria ilain'ny firenenay izany famindrafoana aminao izany ka sy fony vahoaka malagasy mba hiala amin'ny fanandran-tena, mba hiala amin'ny fanambonimboniana tena Jesosy malala fampianary tena hihety eo anatrehanao, hikohaka eo anatrehanao izany firenenay izany Jesosy dia angatanay ianao mba tena mandry marary Jesosy, angatanay ianao mba tena hikasika ny olona tsirairay any amin'ny tokantrano any Jesosy indrindra feno korotana ny tokantrano malagasy ny ankabeazany dia ianao Jesosy no hirotsaka ao amin'izany tokantrano izany fanainao masina hikasika ny tokantrano tsirairay avy mba tena hanana fandeferana Jesosy tena hoe hametraka amin'ny fiainan'izy ireo ampelantananao dia nintsy Jesosy tena hoe ny mivavaka ny tsirairay avy eto ianao
ary tena ho raisinao zany vavaka ao amin'ny firenena izany dia akehitr'izay Jesosy arahany dia atosy dia apetraka feno am-pelantananao ny torimasonay tsirairay avy Jesosy ary izany teny izany dia raketinay ao ataofonay ho taterahanay raha miala eto izay Jesosy dia tena miova indray ny fomba famindranay miova indray ny fomba fijerinay amin'ny fanarahana anao hialanay daholo ny vaky rehetra dia mbola tsy araka ny sitraka ao ary andeha anatanteraka n'izany teninao izany izay Jesosy malala dia amin'ny anaranao Jesosy mangatanay amin'izany vavaka izany nahitra teo anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny ranabavitsika izay nitondra antsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay ranabavy Erika isaorana anao dia mankasitraka indrindra tamin'ny fandraisana anjara dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana anay hamaly fitianao tamin'izay anjara vitanao teto izay indray dia matoky sy mino fa Andriamanitra tena hamaly fity zava-dehibe ny asa izay nataonareo teto androany dia misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa ny ary nandray anjara taminay teto ranabavy Kadaka Fity ranabavy Lina izay nitondra vavaka fanomboana dia ranabavy Erika izay nitondra vavaka firenena izay niaraka tamiko teto. Misaotra anareo Andriamanitra hamaly fity dia rahampitso indray tsika mihoana eto raha mbola tsika mirao lanitra Jesosy ka mbola firenena Soamantsara tsika dia eto tsika mihoana rahampitso amin'ny 7 ora afinaritra fotoana antsika rahampitso mitovitovy amin'ny ohatr' izao ihany moa zany amin'ny 10 alina eo ihany tsika vao hisaraka misy lavalava amin'ny fotoana antsika rahampitso dia tongava soa ary rahampitso dia matoky sy mino fa atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminana-tsairan-tsara ianao aorian'izao fandarana izao dia hamaky tontolo andro mahafinaritra be rahampitso ho voninahitra Andriamanitra mahereza daholo samy hitahian'Andriamanitra ny fiarahantsika moa ny tapitra eto fa ny fiarahantsika nefa mbola tsy tapitra raha ohatra ianao tonga miaraka aminay miditra anatin'ny sito haibany Ankiradò ianao dia afaka miheno mionja-peo Ankiradò mbola afaka maheno anay foana ny toro-tenjaka ny adiny 3 amin'ny 7:07 maraina rahampitso amin'ny 10 maraina dia mandeha ao izao fandarana izao raha mbola tsy nihatra amin'ny voalohany ianao dia rahampitso amin'ny 1:07 koa misy toro-teny www.andramokaizo.com ankoatra izay moa ny hira sy ny fandarana isan-karazany alefa mampionana miaraka amin'izay rehetrarehetra izay tahian'Andriamanitra misaotra anao hatramin'ny farany raha tsy teto ianao dia nangingina rery teto izay Andriamanitra anie hitantsika tsirairay avy dia rahampitso indray tsika mihoana mahereza daholo tahian' Jesosy.